marina ity fandrahonana ho faty. Miazakazaka ny toedraram-pirenena amin'izao fotoana. Mbola misy samy ziriziry fa tsy misy krizy eto amin'ny firenena. Filohana androm-panjakana goavana roa eto amin'ny firenena izay voafidim-bahoaka mivantana sy nofidiany ireo avy amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana dia ny filohan'ny antenimera-pirenena sy ny filohan'ny antenimera-olona no samy nanambara tamin'ny faran'herinandro iny fa manameloka tanteraka ny heritreritra sy ny fanitsakitsana ny zo fototra sy ny zon'olombelona. Samy maneho mivantana izany na i Kristina Razanamahasoa na i Hermanana Razafy-Mahefa. Ity farany dia nahitsy ny laza fa tena mila araina antsakany sy andavany ny voalazana lampandrenana. Tonga tamin'ny ampamahoaka ny tenany ary ny laza fa efa ny vonina andray ny adidiny andray ny toerana mahafolam-pirenena mpisolo toerana araka ny voalazana lampandrenana. Saingy noho ny antony tsy miankina aminy dia izao ny zava-misy. Marina fa raha ara-politika dia avy amin'ny ankolafy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ireto filohana androm-panjakana roa ireto. Saingy samy laza mihitsy ny zava-tsy mety ankehitriny. Ny governemanta-tsay Kristian no tendra mitondra ny baolina izay heverina fa iaingany ny baiko amin'izao herisetra maro samihafa izao ka azo raisina homana meloka ankolaka ny governemanta ireto filohana androm-panjakana ireto. Ankilana mbola manenjana ihany koa eo anatrehan'ireo dinika ikatsaham-baolana ny governemanta. Voaefatra na eninandro lasa izay ny Prime Ministre Tsay Kristian sady filohan'ny governemanta miara-mitantana amin'ny firenena no nilaza fa tsy azo ekena ny rafitra ahafahana mitarika fampidiniana ankoatra ny seni. Misy feo mandeha fa efatrandro izay no niandry ny Prime Ministre ny rafitry ny fiangonana fa tsy nipotra izy. Eo ny zavatra maro samihafa atao tsorositra ny lehibe ny governemanta izay mandeha ny fanamariana samihafa amin'izao fa tsy tonga teo amin'ny toeran'io ary tsy hita ny karatra tamin'ny politika raha tsy nisy ny tolon'ny solombavam-bahoaka teo amin'ny fitopolony taona 2024. Saingy izy ankehitriny no mamotra sy mampandratra ireo mpitolona ampilaminana ary mbola tsy nisy teo amin'ny tantara izany filoham-panjakana sy filoham-pirenena roa teo aloha no ratraina izany raha tsy tamin'izao. Rehefa dinihina ny Prime Ministre sy ny governemanta izay rafitra no tendrena fa tsy voafidim-bahoaka no anjavona voalohany ao anatin'izao raharaha izao dia io manao tao foana io. Ny ACC tsy ho rava fa mety akizaka na ho tovanana CS na koro elektoral spesial. Ny seni atsaraina ny fitantanana averina amin'ny filohan'ny antenimera-olona ka izany no mahatonga ny fihetsiky ny governemanta ankehitriny tena miditra amin'ny karazana fihetsika politika mety ampidi-doza ny firenena. Io rafitra io izay efa naroda ny antenimera-pirenena tamin'ny alalan'ny fitsipaham-pitokisana fa noravan'ny Rajoelina moa izany ka izao ny zavatra mitranga. Hita sy tsapa amin'ireo solombavam-bahoaka mpanohana Andry Rajoelina tamin'ny fotoan'androny no mitsipaka sy misaha maneho hevitra tsy mankasitraka ny zava-misy toy ny fandikan-dalàna misy amin'izao fotoana io. Isan'ireny Paul Rasmanana na i Rosy. Eo ihany koa ny filoha-hevitry ny antenimera-pirenena fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Papasolo, Ry de Alsan, Brunel Zavitsandrofa sy Tendra Andriana Solonaiko sy ny maro samihafa. Ny samy mpomba fitondrana aza tsy mitovy hevitra intsony mahalona zava-misy sy ny fandikan-dalàna miseho amin'izao io. Nanambara ny filohan'ny antenimera-olona Hermanana Razafy-Mahefa fa nisy fandrahonana ho faty izy sy ny fianakaviana ka natonga azy andany andraikitra mahafiloha ampisolo-toerana azy raha niresaka tamina fahitalavitra vahiny. Hoy mantsy ny fanazavana hoe Je ne pouvais que céder. Cette décision n'est pas la mienne. Ce sont les mots du président du Sénat. Son destin a basculé en quelques heures dans l'après-midi du 8 septembre dernier, alors qu'il s'apprêtait à devenir président de la République par intérim, le temps du processus électoral, comme le prévoit la Constitution. Mais à la surprise générale, il a renoncé la veille de sa prise de poste. C'est donc le gouvernement qui a pris le pouvoir par intérim sur une décision de la Haute Cour constitutionnelle. Mais un mois plus tard, le président du Sénat est sorti de l'ombre. Il dit avoir subi 3 semaines de pression du gouvernement pour qu'il cède sa place. J'ai reçu plusieurs pressions venant justement donc du gouvernement qui est devenu collégial, qui prend le rôle de chef d'État par intérim actuellement. Ça venait de plusieurs personnes, mais c'était surtout quelques membres de ce gouvernement. Avetrany tena maly tamin'ny alalan'ny teny mita ny governemanta fa hoe lainginy ampamoaka nataony filohan'ny antenimera-olona iny dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza amin'izy roa no mandainga. Andro any tena metraka taratasy teny amin'ny HCC
misintona ilay taratasy izay nalefa teo aloha mandany fandraisan'ny fahefana ny filohan'ny antemeran'olona hoy indrindra izy mantsy tamin'izay hoe taratasy zany dia taratasy manambara ny fahavononako ary ndraikitra mafilopirenena mpisolopira io moa dia efa niala malala ngeny fanamarany efa nataoko amin'ny any amanjery dia efa mahafantatra an'izany voaka malagasy mahafantatra an'izany zareo amin'ny ACC mahafantatra an'le izy fa le fanambarako teo moa zany fa le fiainam-pirenena tsy tonga naroza mananotanina ny firenena ngeny teny ijorobo mazava izany inona moa ny olana raha izany no ampilamina ny firenena ilay filohan'ny sena ve sa ny governemanta izay miziriziry hitazona ilay fahefana izay tsy tokony anana no manakorontana ndao ho resahana sy fatoatsika ny zava-misy inona ny zava-nisy teto tamin'ny taona 2024 fampirorona tamin'ny fitaovam-piadiana ireny zavatra nitanga teny amin'ny episkopa ireny nanompa sy ny sambotra tamin'ny vozinakanjo ray aman-dreny mpiangonana ny sambotra any tompokila manandafirakoton'ny rina tetsy amin'ny karotaona ireny sy ny maro hafa tsy voatanisa adinontsika ve fa nisy fikasana saika anala aina filoham-pirenena voafidim-bahoaka sy ny vady aman-jana teto tamin'io taona io adisona ve raha ilaza fa efa fombana mafia araky ny voalaza no atiana hitondrana ny firenena teto nanomboka tamin'ny taona 2024 iny inona no azo antikana ilay fampitifirana nataona vadina minisitra teo aloha sy ny mpanakanto iray no nyresaka fitondrantena tsy motona tsy azo inona velively fa tsy fahavononana tokoa no nahatonga ilay filohana androm-panjakana anday ilay toerana mahafiloha-panjakana mpisolo-toerana azy araky ny voalazany lalàna hitantsika ny fikendrena ireo kandida raiky amby folo amin'ny fandratrana azy ireo amin'ny fandefasana ireny bomba mandatsa dranomaso ireny fandrahonana ho faty ireny saingy tsy mihemotra moa ireto farany na izany aza ny tena maso reny dia ilay tsy manaja lalàna indray no miseho ho be fananarana sy miseho masina eto amin'ity Madagasikara ity samy hetsika andalambe ihany ko manino ny tsy mahazo lakrimogène ireo olombitsy ny laza fa le hokorontana kanefa mikorontana ihany koa teny Analakely mitaky ivarotra ankalalahana kanefa ilozana mitapy masoandro sy mandany fotoana milaja sora-baventy fa tsy mivarotra hafahafa dia mipetraka ny fanontaniana hoe nahazo alalana ve ireny ringa préfet sa hoe rehefa manindraindra rajoela dia mandeha ho azy fa tsy mahazo lakrimogène io manaporofo sy manamarina fa misy ny fitalilana iza no atoko valim-pifidianana amin'ny zavatra tahaka izao hatramina fandrahonana ho faty aza atao noho ny fitiavam-pahefana dia hoy ireo kandida hoe izay manao antihetsika ty ho an'ny firenena anarina firenena tsika amonja voaka malagasy sahirantsika izay lao dia mampahina tsara dia noho izany mba anjarana rano manentana voaka malagasy ko fa tsy tombotsoan'olo tokany tena tombotsoan'ny parti fa tombotsoa firenena naovanay anty mazava ve fa tsisy anaiky zany hoe oetina vazaha zany eto tsisy anaiky zany mazava izany ary tsy adikevitra izay be no basy mitsangana ry malagasy fa anao i Madagasikara aza vela anjakan'ny mafiasy ho lasan'ny vazany tany razanao fa ahoana mariny ahoana mariny